Inshallah irisadresaka kely itsika uzavy makasika ambaratonga izany fahamarinana zany. Mazava ho azy fa ny fahamarinana misy ambaratonga vitsivitsy izy ireo araka ny volazany manam-pahaizana antsika. Voalohany fahamarinana sidqul lisan, fahamarinana abaribarin'ny zanak'olombelona amin'ny lelanazy. Automatique raha tena manana pinoana zany zanak'olombelona anakiraiky, mezaka tanteraka izy mamalavala lelanazy tsy ho jabaka ao anatin'ny lainga maro samihafa. Ary faharoa ihany koa fahamarinana manoloana amin'ny fikasana izay apetrakany amin'ny fiainana andavanandro. Io angamban'ilay hadisy fantatra amin'ny mpino Islam rehetra tamin'ny vanim-potoanan'i Rasulillah niala tao Makka nandeha mifindra-monina ta Madina, nisy ray tamin'ireo mpifindra-monina tsy noho ny fitiavan'ny Zanahary ndraiky Rasulillah fa noho ny fitiavany vehivavy antsoina hoe Ummu Qais ny findra-monina izy. Jereo izy nahitsiny Rasulillah avy hatrany milaza manao hoe innamal a'malu binniyat, ny asa ataon'ny zanak'olombelona rehetra dia mifamatotra amin'ny finiavana izay ataony. Eto mahatonga ireo manam-pahaizana antsika mampatsiaro antsika lalandava milaza manao hoe la amalun bila niyya wala ujratun bila hisba. Tsy misy asa ho tanteram-piny Islam fa tsy hoe mitaky izany finiavana madio zany, ary fataro tsara fa raha ohatra tsy napetraka anao amin'ny anaran'ny Tompo Allahu Azza wa Jalla ilay finiavanao, zany dia tsy azahoana vokatsoa eo anatrany Allah subhanahu wa ta'ala. Dikan'izany voalohany ambaratonga fahamarinana, fahamarinana amin'ny alalan'ny lela, dia faharoa fahamarinana amin'ny alalan'ny fikasana, ary fahatelo amin'izy io fahamarinana asidqu fil wafa bil ahd, amin'ny antoka izay nifanaovana aman'olona. Sy koa na fa mifanaraka ndraiky olo nisy antoka nanapetraka andreo aminao na hoe teny ny fanarana tamin'olo fotsiny dia tsy maintsy hamarinanao tanterainao hatramin'ny farany zany. Zay mahatonga foto-kevitra amin'ny finoana Islam mitaizatsika milaza manao hoe la dina liman la ahda lah, tsy manam-pinoana olona anankiray tsy misambotra antoka izay nifanaovana aman'olona. Ary ny fahaefatra farany asidqu fil a'mal, ary antsika tokony marina ihany koa manoloana ny asa izay tanterahintsika na hoe nampandrangetina anantsika. Automatique maro amin'ny zanak'olombelona tafara taty ma amin'ny vanim-potoanantsika miresaka maro resaka ihany, nefa ny amin'ny lalan'ny asa tsy dia hita sehatra firy. Ary zay dia tsy akasitra amin'ny finoana Islam satria olona manana toetra zany ho voasokajy tafilitra ao anatin'ny tenin'ny Allahu Azza wa Jalla amin'ny teny manao hoe lima taquluna ma la taf'alun, fa maninona ary nareo mandeha midradradratra zavatra tsy ara hikasa akory. Normalement zany na dia asa izay iainantsika io dia tokony hakamarintsika ihany koa eo anatrany Tompo Allahu subhanahu wa ta'ala. Ka reo angambany ustadh karazana ambaratonga amin'ny fahamarinana, fahamarinan'ny lelantsika mila miteny marina, finiavantsika mila marina, antoka amin'ny fanaovantsika amin'olona mila marina, ary asa izay nampandringetinantsika ihany koa mila marina tsika manoloana ny ireny teboka anakefatra. Mazava araka zany fa hoe ny fiainantsika ray manontolo ustady dia tokony hiainantsika ao anatin'ny fahamarinana, satria mifandraika amin'ireo dingana rehetra na le ambaratonga rehetra izay ny tanisaina teo.